Ho tonga eto Madagasikara intelo mian'ny taona ireo sokatra sy varika naondrana tsokosoko ka tratra tany Thailande tamin'ny volana May. Raha ny voalazany avy ao Ministeran'ny Tontolo IAINANA dia ny zoma 7 Novambra izao no avy eto Madagasikara ny andiany voalohany amin'ireo sokatra sy gidro malagasy tratra tany Thailande ireo. Anatrika ny fampodiana ireo biby ireo any an-toerana ny ministry ny Tontolo IAINANA sy ny fandrosoana lovain-jafa Max Fontaine manodidina ny 700 eo ireo biby ireo izay verina eto Madagasikara ny 3 Novambra sy ny Desambra ny sidina manaraka fampodiana an'ireo biby izay nisy nanondrana tsokosoko aritra tehaka tany an-toerana ny voalohany volana May lasa teo. Tetina 7 tapitrisa euro ny vola natokan'ny governemanta alemana ho fanohanana ireo tetikasa eto Madagasikara raha nitatitra avy amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Isan'ny tetikasa izay vatsiany izy ireo ohatra amin'izany ny lafin'ny famatsiana herinaratra azo avy amin'ny angovo azo avaozina na koa ny fanamafisana ny fiarovana ara-tsakafo manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro. Nosokafana androany alatsinainy dinika ifanovan'ny governemanta malagasy alemana anaovana ny tomban'ny asa efa vita sy ho fizerena ireo lahara-pahamehana amin'ny asa izay mbola isy eo amin'ny firenena rotonta. Ho fantatra amin'ny fiandohan'ny taona ny anaran'ny mpanazatra vaovao ny ekipam-pirenena malagasy ny BAOLINA KITRA raha ny nambaran'ny mpikambana iray ny von'ny komity mpanantanteraka ny federasiona malagasy. Ny antony dia ny ahafahana miomana amin'ireo lalao izay miandry ny barea amin'ny volana martsa ho avy izao. Ny sabotsy teo no nivoaka ny tolotrasa ho fitadiavana izay mpanazatra solany Romuald Rakotondrabe izay nametra-pialana taoriana lalao ny fanandrina ny Madagasikara sy Tunisia. Ny 5 Desambra no mifarana ny fandraisana ny atota taratasy ny safidy trankala ny FIFA mihitsy ny federasiona mba ahitana teknisiana vokotra kefy sy manana ny lenta amin'ny fitantanana ekipam-pirenena. Lavin'ny Maroka tamin'ny 7 noho ny 17 Madagasikara tamin'ny lalao famarana ny vondrona be nandritra fifananana ny akarana amin'ny top 8 afrikanina eo amin'ny taranja rugby. Omaly no natao io lalao famarana an'io tany Casablanca Maroka ka tsy natotra ny tompo-tanàna ny Maki. Rava noho izany aloha nofinofin'ny Maki lahy hiatrika ny top 8 afrikanina amin'ny 24 Ny liony atlasa noho izany no hiakatra amin'ny famaranana amin'ity fifananana ity ary fandona amin'izay tafavoaka voalohany amin'ny vondrona A izay atao any Tunisia. Voafidy folo lefitra ny FIBA Afrika Jean Michel Ramaroson izay filohan'ny federasiona malagasy ho an'ny taranja basketball na ny FMBB nandritra ny fivorimbe faharoan'ny BAOLINA FIBA Afrika izay natao tao Abidjan Côte d'Ivoire ny 12 sy 17 Novambra. Tena ny mody ampikambana ihany koa eo amin'ny komity mpanantanteraka ny FIBA maneran-tany. Mpikambana maro eo anivon'ny BAOLINA FIBA Afrika no niatrika ity fivorimbe ity raha nitatitra nataon'ny FMBB izay notarihiny Hannibal Manave filohany.